fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Matio 4:13-10. Fa miarabantsika rehetra ry namako, rahalahy na bavy, manaraka izao fandarana izao amin'ny toerana maro isan-karazany. Manatrika herinandro vaovao indray isika, mamaraparana ny volana avril ary miditra amin'ny volana may. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra mahakasika ny anaran'Andriamanitra, anarana ambony indrindra. Lohahevitra androany dia ny amin'ny hoe fivavahana tapatapany. Fivavahana tapatapany. Matio 4:13-10. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ambaran'ny lesony taridalantsika androany mofinaina fa ny fivavahana amin'ny Kristy dia tahaka ny hoe oharina amin'ny lamba tapa-damba izao. Io tapa-damba io rehefa loaka mandeha amin'ny tsy tokony ho izy dia tsisy ilana azy. Tsy misy heviny ny fivavahana mifototra amin'ny tena manokana. Fa amin'Andriamanitra dia tsy misy marimaritra iraisana. Raha ianao rery zany no tianao andeha eo tianao jerena eo amin'ny fivavahana, dia tsisy hevy ny fivavahana mifototra amin'ny tena manokana. Ravin-damba mafy misy kofehy maro tsy voatanisa no tenonina niaraka tamin'ny fahaiza-manao izay tsy takatry ny saina ny fiarahana amin'ny Kristy. Ary ny fahendrena avy amin'Andriamanitra ihany no ahazoana manenona sy manjaitra an'io lamba io. Rehefa mitoky amin'ny tenantsika isika dia mampiditra kofehim-pitiavan-tena ao anatin'ilay fivavahana ka manimba, tena manimba mihitsy ilay lamba iray manontolo, manimba ilay fivavahana. Tsy tsara ny fitiavan-tena eo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Ny mifantoka amin'izay mahasoa ny tena, amin'izay metimety amin'ny tena, tsy izany no fivavahana tena ankasitra an'Andriamanitra. Ny fivavahana dia famonoana tanteraka n'izao, ny fitiavan-tena, fanafoanana ny momba ny tena ray manontolo, ary fandraisana ny taridalana, ny torohevitra feno avy amin'i Jesosy Kristy. Tsy ampy ny fanampitapenana ny lamba, oharina efa noteneniko teny am-piantohana fa oharina amin'ny lamba ny fivavahana. Rehefa misy zavatra tsy mety dia alaina dia tapitapenana, dia amboamboarina eo. Tsy izany no tena fivavahana. Fa ny tena fivavahana marina dia ilay voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:5-7 manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, novonoina ny tena iray manontolo. Ny fivavahana miorina amin'izao izay ahitana kofehy vasoka ary koa milefitra amin'ny faneren'ny fakapana dia tokony ariana sy hosoloina amin'ny fivavahana no tenomin'ilay ray any an-danitra izay manana ny fiainana tsy ahitana fitiavan-tena. Mifototra amin'izao fivavahana teren'ny fakapana dia ny zavatra any ivelany no manery antsika. Ka rehefa mety amintsika ilay fivavahana dia miroso isika, ary rehefa tsy mety manery ny tenantsika amin'ireo tombontsoa maro isan-karazany eto an-tany dia avotsitra. Tsy maintsy avaozana ny zavatra rehetra, tsy maintsy omentsika lanja ny fiarahana feno amin'ny Kristy. Ny fivavahana noforonina araka ny modely avy any an-danitra ihany no maharitra mandrakizay. Ry namako, mavesatra dia mavesatra ny andalan-teny androany, mavesatra ny lohahevitra. Firifiry amintsika no te hanao ny fivavahana amin'Andriamanitra araka ny fombantsika. Leferina satria indraindray mety hoe hemotra kely, indraindray mety hoe olona mafana fo, indraindray mety hoe olona manana hery miasa mangina matanjaka, indraindray mety hoe olona manana ny toerany eo anivon'ny fiangonana, ny ray aman-dreny na ny mpiara-monina na ny manodidina, dia leferina ireny tsy mety ireny. Tsia mahitsy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy fivavahana tapatapany fa amin'ny fahafenoana.
eo ambanin'ny fahasoavan'i Kristy ny ezaka tokony ataontsika mba hamonona ny izao ary hanandratana ny sitrapon'Andriamanitra. Tanteraka aminao zany afatra izany, tanteraka amiko ary hivavaka mafana isika, hivavaka mafy isika, an'olo tena feno an'Andriamanitra mba hamonona ny izao izay manjaka ato anatintsika. Dia hiaraka hivavaka isika. Saotranao zay Jesosy Tompo no ny lesona sarobidy-menao anay. Mafimafy antefa kanefa matoa maharaka sy miaino mijery zany fandarina izany izahay, dia izahay mihitsy ilay tiana hovaina ho araka ny sitraponao. Mamela ny heloka no tsirambina vita tamin'ny lasa, ampio zay mba hamoniny izao ao anatinay ary hampanjaka ny fivavahana marina aminao Jesosy eo. Amin'ny anaranao rerianina nonana ny vavaka. Amen.